Mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy, miara-batsika vita sy ny fankalazana ny fetim-pirenena. Isika teo anivon'ny fandarana olom-pirenenao ihany koa dia andeha hanamarika izay fetin'ny fahaleovantenan'i Madagasikara izay amin'ny alalan'ny lohahevitra, ny maha olom-pirenena vanona sy ny fitiavan-tanindrazana. Asaina hampitiavana ary ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny olom-pirenena vanona dia mirehareno ny fahavelomany ho an'ny tanindrazany, mirehareno ny zoom-pirenena zakainy, mirehareno ny fiteniny, noho ny tantarany, noho ny fomba amam-panaony sy ny fomban-drazany, noho ny zavakanto ao aminy sy ny harena samihafa ananany. Ny olom-pirenena vanona dia tsy mianona amin'ny tombontsoany samirery sy ny fitakian-jo fotsiny ihany, fa mahatsiaro tena koa ho anisan'ny singa manan-danja amin'ny fampandrosoana ny firenena ka manana anjara feno sy mavitrika amin'ny fiandranam-pirenena ary mahefa ny adidy aman'andraikiny. Izany lahatsoratra izany dia noraketiny boky izany ka olom-pirenena vanona novokarin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena tao amin'ny pejy fa 430. Andeha ampitsika ity fanehoan-kevitra manaraka ity ny famaritana sy ny fomba fijery isan-karazany momba ny atao hoe olom-pirenena vanona. Ny mahasamihafa ny olom-pirenena sy ny vahoaka dia izao. Ny atao hoe vahoaka dia manomboka amin'ny zaza vao teraka mandra-pahatonga any amin'ny olona voatiandro. Izany hoe le 520 tapitrisa malagasy lazaina hoe vahoaka. Fa ny atao hoe olom-pirenena manomboka fa 20 taonan'ny olona rehefa mahazo kara-panondro dia atao hoe olom-pirenena. Dia inona amin'izay raha ny adiditra andraikitra ilay olom-pirenena raha vao tafiditra amin'izany hoe olom-pirenena izany ianao, izany hoe mahazo kara-panondro-pirenena zany dia manana adiditra andraikitra hitantana ny firenena tompoko, izay ny dikany. Izany hoe raha hitantana ny firenena zany ianao dia afaka milatsaka ho vidiana na rehefa tsy latsaka vidiana dia mandeha mifidy. Izay tena tiana hiaviana ato anatin'ny fandaharana an'io dia ny fikolokoloana ny toe-tsaintsika, ahiaina ampamendrehana ny maha olom-pirenena vanona ka aneo amin'ny fomba fisaina, ny fiteny, fa indrindra ny fihetsika izay rehetra atao, fa isika dia mahatsiaro tena ho singa manan-danja amin'ny fampandrosoana ny firenena. Isika dia manana adidy aman'andraikitra fa ihany koa zo anasoa sy hitondra anjara fanovana ho an'ny tanindrazana. Marobe ny fomba azo anehoana ny fitiavan-tanindrazana raha ho an'ny seny dia ny fifidianana no akaiky indrindra, ny fandavan-tena anaraka ny fandrosoan'ny zotram-pifidianana, ny finiavana anaraka ireo lamina rehetra sy ny fandraisana ireo andraikitra manandrify ny olom-pirenena ao anatin'izany, fa indrindra ny fandehanana mifidy amin'ny andron'ny latsabato dia isan'ireo fomba azo anehoana ny fitiavan-tanindrazana. Eo ihany koa ny firotsahana ho mpanara-maso ny fivoaran'ny raharaham-pifidianana ary ny fitakiana, ny rariny sy ny hitsiny manoloana ny tranga mifanohitra amin'izany. Antenaina fa samy maharay hafatra maso isika ka ho tohany ilay tononkira-pirenena manao hoe dia ho tany sambatra ilay Madagasikara-nay araka izao sombony izao. Izay no mamarana ny fandarantsika anio. Isaorana ianao nanjohy anay, mandra-pitafa indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.